Mikasika ny CES kosa dia mitaky ny fanovanana mikambana ao anatin'ity rafitra ity ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena OSC izay nananateraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety mofo tamin'ity androany ity. Vola Ravoavy mitondra ny fanadihadiana eo amin'ny sariny tsiry Jacques Arsan. Mitaky ny fanesorana ary fanoloana mpitsara mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny fivondrona ny fiarahamonim-pirenena na ny OSC. Araka ny nambaran'ny OSC dia tsy hitondra amin'ny fifidianana mangarahara fa mety ahina hitarika krizy vaovao indray aorian'ny fifidianana ny fanapa-kevitra izay navoaka ny CES ny 3 Mey lasa teo. Izay fanasorana ireo mpitsara izay mitanila ao anatin'ny CES. Izay zany ny FDB hoentinay androany tamin'le fananganana ny CES io zany dia amin'ny voalohany misy an'ity fanambarana izay ataonay miaraka reto fa koa mbola jerena ihany koa fanamafisana azy ara-juridika sy araky ny tena hoe hitonanan'le resaka mba ahafahana anolona farafaharatsiny amin'ireo vao manomboka tsika izao amin'ny resaka hoe ivoahana amin'ny krizy amin'ny alalan'ny fifidianana dia efa somary mitanina ny tsy dia tokony fandehany loatra ny fanapa-kevitra izay nalainy ka mihevitra izay fa raha ohatra ka te ahazontsika fifidianana mangarahara malalaka marina ary hoeken'ny rehetra dia any amin'ireo izay mpitsara ny amin'ny fifidianan'ireo manomokany ny rafitra rehetra izay tokony mikarakara ny fifidianana rehetra manaraka ny lalàna izay tokony misy. Ny rafitra anankiray izay amoaka ny safidy-bahoaka zany amoaka ny voaka-pifidianana dia efa tsy manana maizy azy fa afaka tsindrim-bokotra dia manova afaka mandika lalàna zany. Maika fa rehefa voaka ny voaka-pifidianana io zany tena orana ngeza be mihitsy atahorana teraka krizy vaovao zany satria sata zany ny ino hoe marina ny vokatra mpifidianana satria izay matanjaka zany afaka mandro-bokotra dia afaka manova safidy-bahoaka zany. Dia izay zavatra anisany tekiny zany dia hoe ny fanatsarana io rafitra io zany. Zany hoe zany tokony sokafana zany izy io. Tsy tokony mpitsara ihany ao anatiny fa tokony santité hafa zany tahaka ny société civile ohatr'izay dia ankoatr'izay manaraka izay ihany koa zany tsy tokony ambany heliky ny HCC zany ny CES fa tokony hanana fanaovan-tena manokana zany. Ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena OSC dia manana andraikitra amin'ny fanarahamaso fifidianana ary heverin-dramatoa Lily Razafimbelo fa sarotra ho an'ny mpanarahamaso fifidianana ny anaiky ny voka-pifidianana voakan'ny CES raha toa ka tsy misy ny fandiovana io rafitra io. Raha ohatra ka tena tiantsika hoe sotra tsara zany izay fifidianana rehetra izay ho atao eto Madagasikara dia heverina fa ny fanaran-dalàna. Zany hoe misy heverina zany, mbola heverina fa hoe firenena tan-dalàna ity Madagasikara ity. Raha mbola mihevitra an'izay isika rehetra dia izay no mahatonga anay hoe le fanapa-kevitra zany dia heverina fa tsy dia nanaja loatra le lalàna izay rafitra anankiray izay heverina fa io ny rafitra voalohany ary fanina voalohany amin'izany hoe fitandrovana ny lalàna zany amina firenena anankiray. Mitaky ny tokony tsy hametrahana eo ambany elatry ny HCC ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana koa ny OSC. Fanairana araka ny fanazavana no ataon'ny OSC ary isy ny taratasy alefan'izy ireo any amin'ny gouvernemanta sy ny vondrona iraisam-pirenena.